mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarabantsika rehefa malala tratra ity sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Apokalipsy toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo minaran'i Jesosy. Ary raha nahita aza dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony fa izy nanindray tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho ny voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainany tsy hita. Koa soraty izay zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy, rahatrizay dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Ray masina malamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy farany amin'ny tapany faharoa andininy faharoapolo, ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito ary ny fanaovan-jiro fito dia fiangonana fito. Ny zavatra manaitra antsika moa rehefa malala amin'ny bokin'ny apokalipsy dia saika feno sary izay maneho zavatra manokana. Tsy ilay tena endrika amin'ny ahitana azy akory ny zava-dehibe fa ilay hevitra fonosiny ilay fahitana na ny hevitra fonosiny ilay sary. Kintana, zava-mananaina efatra, zava-mananaina misy maso, zava-mananaina misy tandroka, isan-karazany ny zavatra aseho amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ary noreny endri-javatra izay ataontsika hoe tsy mahazatra ireny mahatonga ny olona tsy dia mahavantana azy ny mamaky ny bokin'ny apokalipsy. Ny maro mihitsy aza dia miteny manao hoe sarotra ny apokalipsy fa aleo ho an'ny olona izay nianatra teolojia, ho an'ny olona izay nianatra momba ny soratra masina no aleo hamaky ny apokalipsy sy hanazava ny apokalipsy. Raha toa nefa ka tena jerena dia ny bokin'ny apokalipsy dia farafahakeliny reto zavatra roa reto no tsy tokony ho adinoina mihitsy. Boky natao hampahery ny bokin'ny apokalipsy. Boky natao hampahery ny olona satria tao anatin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina no nanoratana ny bokin'ny apokalipsy. Noho izany dia ny bokin'ny apokalipsy dia boky fampaherezana ireo kristianina izay miaritra ny mafy. Na ny kristianina amin'izao andro ankehitriny mety ho mandalo zava-tsarotra ny fijoroana vavolombelona. Fa ny faharoa dia tsy hoe boky mpampahery ihany ny bokin'ny apokalipsy fa boky izay tena mampahafantatra antsika amin'ny Siprieny ny zavatra hitranga any ambadiky ny fahafatesana sy ny zavatra hitranga amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Noho izany dia sarobidy amintsika mihitsy ny fandalinana ny bokin'ny apokalipsy satria makany amin'ny lalana izay tondron'ny bokin'ny apokalipsy ny lalana andehanan'ny milo ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Eto hany dia misy fahitana hita ny jaona dia hoy izy manao hoe soraty soraty izay zavatra hitanao dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay hitanao eny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito dia ny fiangonana. Ny zavatra fahitana roa eo dia eo am-pelantanan'i Jesosy dia ilay kintana fito eny am-pelantanan'i Jesosy dia ny anankiray dia izao ny fiangonana izay fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito ny bokin'ny apokalipsy dia tsy hafa fa ny anjelin'ny fiangonana fito ary ny fanaovan-jiro volamena fito dia ny fiangonana. Ny teny ho azy ny andiny soratra masina izany ry havako. Rehefa mamaky ny bokin'ny apokalipsy tsika dia aza adinoina fa
reo fahitana isan-karazany eo am'bokin'ny apokalipsy de any amy testamenta taloha ny tena ahitana azy, miverimberina any amy testamenta taloha izy ireo. Dia eto ary de hoy ny tompo manao hoe misy zava-miafina lehibe, de izao ny zava-miafina ny kintana fito, zay tsinona tsy akory fa ny anjely ny fiangonana fito. Le afako mampahiry antsika zany teny zany. Ny eny am-pelantanan'ny tompo zany ny kintana fito, izay sariny ny anjely. Ay zany ny fiangonana de manana anjely mpiaro azy. Fantatsika tsara ny anjara toeran'ny anjely eo amy testamenta taloha, fa sady irak'Andriamanitra ny mpiaro ao anatin'ny ady sarotra, sady mpitondra hafatra nefa koa mpiaro. Davida moa de nyteniny io manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Ny tian'ny tompo ao an-tsain'ny fiangonana voalohany zany, le fiangonana nenjehina tamin'ny andron'ny Néron, le fiangonana nenjehina tamin'ny andron'ny Empereur Romanina zay nasika de zao, izy manao hoe manana kintana fito eny an-tanany Jesoa, zany hoe ny tompo no maniraka ny anjeliny miaro ny fiangonana. Ny anjely zay no miaro ny fiangonana, ary lay kintana lay anjely de zao eny am-pelantanan'i Jesoa zany, takilay kintana zany hoe ny tompo ao am' Jesoa no azahoan'ny fiangonana fiarovana amin'ny herisetra, fiarovana amin'ny eraketraky ny ratsy. Mahazo matoky zany ny fiangonana ry havako, fa eo am-pelantanan'ny tompo ny fiarovana azy. Misy fotoana ndraindray ny fiangonana antsika mitebiteby manao hoe iza moa zany ny tena miaro an'ity fiangonana ity e, iza moa zany ny tena miazona an'ity fiangonana ity e. De izao ny fiangonana tena ny Jesoa, fa hoy ny tompo manao hoe ny zava-miafy ny kintana fito de zao zava-miafy ny lay anjely fito, de mianana mpiaro zany ny finoan'ny fiangonana. Manana mpiaro ny finoan'ny fiangonana, manana mpiaro ny fiangonana. Hotsika hoe am'izao andro de ny fiangonana, ny fivavahana voentsika betsaka indrindra eto ambonin'ny tany de ny fivavahana kristianina. Ny fivavahana kristianina no voentsika indrindra, zany hoe ny be mpakala indrindra. Vahana kristianina no isan'ny mitondra amin'ny mafy indrindra. Andray ara rehefa misy zavatra mitranga de ao amin'ny fiarahamonina na ahoana de manjary lasan'ny kristianina any am'ireny toerana maro zay tsy maro anisa-tany, tsy maro kristianina reny, de raha vao misy zavatra mitranga ao amin'ny fiarahamonina de tonga dia ny kristianina mandrakariva no voapanga na mitondra ny tserany ay. Dia hotsika hoe mampahery ny bokin'ny apokalipsy fa Andriamanitra ny miaro antsika, ny anjelin'Andriamanitra miaro antsika. Fa ny faharoa zay asehoneo de ny hoe zava-miafina faharoa am'ty anjely ty de zao, mpiaro izy, ny anjely de mpiaro, fa ny anjely koa de mpitondra hafatra, mpitondra hafatra. Raha miteny zany hoe ny zava-miafiny ny kintana fito de zao mpitondra hafatra ny fiangonana zany de zao itenenan'Andriamanitra mandrakariva. Jesoa ny miazona lay kintana fito eny an-tanany, izay tsy hafa fa sarin'lay anjely, ny anjely zay mpitondra hafatra. Ao amin'ny testamenta taloha rehefa malala de zao ny fahanginan'Andriamanitra de midika faharesena. Rehefa mangina Andriamanitra tsy miteny amin'ny mpaminany, rehefa mangina Andriamanitra tsy miteny tamin'ny mpisorona moa amin'ny alalan'ny tomima sy norima ambanin'ny efoda no itenenan'Andriamanitra amin'ny mpisorona. Fa rehefa mangina Andriamanitra de zao midika Andriamanitra tezitra izy zany, midika hoe Andriamanitra izay tsy manaiky hitantana noho ny ditra ny zanak'Israely na noho ny ditra ny fiangonana. Eto anefa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa de miteny manao hoe eny am-pelantanan'i Jesoa lay kintana fito, zay midika hoe anjely, ka Andriamanitra tsy angina fa hiteny amin'ny fiangonana ny dikany hoe zava-miafy ny kintana fito eny am-pelantanan'i Jesoa.
anana hafatra olazaina foana randrakariva zany ny fiangonana satria ho mpitondra hafatra izy. Fiangonana tsy mona eo anatrehan'ny zavatra mitranga. Fiangonana manana zavatra, manana hafatra ampitaina amin'ny fiarahamonina, manana filazantsara. Aza tonoana fa ny dikany teny hoe filazantsara evangelina de mitovy mihitsy amin'ny fakany teny hoe anjely. Zany hoe ny fiangonana de zao eo ampelantanan'i Jesoa lay kitana fito izay hitondra hafatra ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana zany revako malalana de zao fiangonana izay anana holazaina mandrakariva ho itsika, hanana fomba fijery mazava ao am' Jesoa momba ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny fitokina filazantsara. Toky lehibe ho atsika zany revako malala. Jesoa nanafatra atsika melon'ny elany ty am'izao tontolo zao andeha hiakatra ny an-tandra de niteny manao hoe indro izao momba, le teny hoe momba de miandany. Zany hoe raha ohatra ka misy olona anakiroa mifanohitra na vondron'olona anakiroa mifanohitra de zao mitanila makany amy anakiray zany hoe zay le hoe miandany. Dia eto zany ny tompo ny dikan'lay hoe eo ampelantanan'ny tompo lay kintana fito de manome toky manamarina lay tenin'ny Matthieu manao hoe Jesoa de miaro ny fiangonana mandra-piveriny ety am'izao tontolo zao, mandra-patonga ny fiafaran'izao tontolo zao de miaro ny fiangonan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'zany fa manakolazaina mandrakariva amin'ny fiangonana mba hahatonga ny fiangonana anakolazaina koa amin'ny fitohina filazantsara. Zany hoe ny zavatra ho tenenin'ny fiangonana de zay zavatra ho ampitenenin'ny Jesoa azy. Zay ny dikany hoe anjely fito eny ampelantanan'i Jesoa. Mpitondra hafatra zany ny anjely ary mpitondra hafatra ho amin'ny fiangonana mba hahatonga ny fiangonana mpitondra hafatra koa am'izay rehetra manodidina azy. Mampahery be zany revako malala satria tsy tokony hatsiaro zany tsika fiangonana hoe miady rery, tsy tokony hatsiaro zany tsika fiangonana hoe mivakitratra samy rery eo anatrehan'ny fanenjena sy ny fahalalana na ny zava-manahirana, fa manan'Andriamanitra zay mpiaro ny fiangonana ao am' Jesoa. Fa ny faharoa de izy manao hoe zava-miafina faharoa de zao ny fanaovan-jiry fito de tsinona fa ny fiangonana fito. Lay fanaovan-jiry fito fito rantsana nataon'ny teny hebreo hoe menorah. Tao amin'ny tempoly dia nisy menorah zay nataony Bezalila namboatra n'io menorah io, nanefy an'io menorah io. Ary io de tena zava-mahagaga mihitsy. Satria hatram'izao raha de tsy voazavan'ny mpanefy volamena, tsy voazavan'ny sansa mihitsy hoe ahoana no nahavitany ny olona firy arivo taona zany fanaovan-jiry volamena zany. Satria le fanaovan-jiry volamena de tahaka ny tube, zavatra hoe tahaka ny boribory zany fa misy vide ao anatiny, misy lavaka. Am'zany firy arivo taona alohan'i Jesoa zany de efa nahavitan'zany ry Bezali. Zay sarotra mihitsy ny eritreritra hoe ahoana ny fomba nataony zareo nahavitany azy mandraky teny androany. Ary dia hoy ny tompo eto manao hoe tsy afa-tsy akory fa iny menorah iny, lay fanaovan-jiry volamena fito iny de tsinona tsy akory fa tahaka ny fiangonana iny de sary ny fiangonana fito. Farafahakeliny ny heviny Jesosy zany lay raha ohatra ka noharon'ny tompo amin'ilay fanaovan-jiry volamena fito ny fiangonana de izao sarobidy aloha eo imason'Andriamanitra izy. Volamena sarobidy eo imason'Andriamanitra ny fiangonana, ny ain'ny fiangonana. Hotsika hoe tao anatin'ny fanenjehana ny fiangonana ny empereur romanina sy ny fanjakana romanina. De mety eritreritra fiangonana hoe nafon'Andriamanitra zay tsy nijarahin'Andriamanitra ve sanatria avelan'Andriamanitra hiaritra zavatsarotra de hoy eto ny faminaniana manao hoe menorah nareo zany hoe fanaovan-jiry volamena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa tody zavatsara tsika de avela-panontaniana hoe sao de mba nafon'Andriamanitra raha, sao de tsenon'Andriamanitra vavaka atsony raha zany, sao de narian'Andriamanitra ary zahay. De eto mamaly ny bokin'ny Apokalipsy hoe ry fiangonanao fanaovan-jiry volamena ianao sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, miavaka eo anatrehan'Andriamanitra, tokana lay menorah tao amin'ny tempoly. Fa ny faharoa de zao rehefa miteny hoe fanaovan-jiry volamena koa sika ao amin'ny tantarany tempoly tany tempoly voalohany de zao lay
fanaovanjiro volamena fito any de fitonrantsany fa tokana ny tongony zany hoe manamarina ny tenin'ny Jesoa ao amin'izao na toka fito ambin'ny folo hoe ho maro nefa iray ihany. Misy sampana fito maro be nefa ny fototra ijoroany de iray ihany. Ny fiangonana avako malala de fanaovanjiro volamena fito zany hoe maro sampana maro izy fa izao tokana ihany izy nefa natrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga lay mpampianatra mpitandrina anankiray nazava miray maka manao hoe ity fizarazarantsika fizarazarantsika amin'ny fiangonana ity nge ka tsy fantatr'Andriamanitra atsika olombelona ihany nge ty fizarazarantsika hoe katolika, luterana, anglikana, protestanta sy ny sisa io nge fizarazarana nataotsika ihany ho izy fa raha ny tena marina eo anatrehan'Andriamanitra de zao ray ihany sika. Avako malala fanaovanjiro volamena fito ny fiangonana maro be saingy zao tokana ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Sarobidy amin'Andriamanitra ny mahatokana ny fiangonana. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny firaisan'ny fiangonana. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra satria Jesoa no miteny eto manao hoe zava-miafina lehibe ny fiangonana tahaka ny fanaovanjiro volamena zava-miafina lehibe sarobidy eo mason'Andriamanitra ny maha fianakaviam-be iray ihany ny fiangonana. Fa ny fahatelo raha ohatra ka mbola mijery ihany tsika ny amin'ny hoe fanaovanjiro volamena izy hotsika hoe sarobidy izy na de maro azy izy de iray ihany zay le zava-miafina lehibe. Fa ny fahatelo koa am'ilay hoe fanaovanjiro volamena de zao manazava izy manazavana fanaovanjiro volamena manazava ny fiangonana. Ny fanjakana romanina zay ny roboroboany ny fivavahana kristianina de fanjakana mpanompo sampy, fanjakana zay nanompo sampy ary nanjakan'ny herisetra ny fahamaizinana mihitsy lazy ihany azy io lazaina azy ny fahamaizinana atratria tsinona nenjehina ny kristianina de betsaka reo kristianina nihery betsaka reo kristianina nandositra de eo zany no tenen'ny tompo am'ty fahitany ty manao hoe aza donona fa menora na zany hoe fanaovanjiro volamena manazava ny fiangonana amy toerana zay misy haizina de ny fiangonana no mitondra fahazavana amy toerana zay misy hatsika de ny fiangonana no mitondra hafanana amy toerana zay misy korontana de ny fiangonana no mpitondra filaminana. Zay le hevitry le hoe fanaovanjiro volamena fiangonana mitondra hazavana fiangonana sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ary koa fiangonana tokana ao anatin'ny fahasamihafana ao anatin'ny fahamarona de tokana ary faefatra farany raha miteny koa tsika manao hoe menora izy io raha fanaovanjiro volamena fito de izao koa rehefa malala mila solika ny fiangonana. Io fanaovanjiro volamena menora io dia mandrakariva asina solika ary tsy atao maty mihitsy izy eo amy tempoly tsy misy fotoana hoe maty jiro io fanaovanjiro volamena io zany fa mirehatra foana izy io ary zay ny jiron'ny fiangonana. Fiangonana de tsy misy hoe andeha hiato kely aloha zany zay tsy toro filazany tsara fa viziambisana na hiato kely zay tsy hiainana fiaina kristianina fa trotraka fa fanaovanjiro volamena manazava amin'ny fotoana rehetra ary manazava satria misy solika. Io solika io dia mpisorona no mikarakara azy, levita no mikarakara azy de tahaka zany ny fiangonana rehefa malala ao anatin'io fiangonana io de misy ministère zay hoarina am'le solika misy fanompona zay vao mirehitra mandrakariva izy zany hoe misy fandavatena misy fanetetena misy fanekena andrehitra ny jiro io anjiro lahy ao anatin'ny fanaovanjiro volamena zany hirehitra mandrakariva. Marina fa eo ny fiarovan'ny ny tompon'ny fiangonana eo lay ny tompo miaro ny fiangonana eo le fiangonana sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra saingy zao ao anatin'ny fiangonana io de zao misy ny solika zay tsinona tsy akory fanofanompoana ny ministère samihafa ny asa ataon'ny fiangonana zay le solika ny asa ataotsika zany hoe lay fiangonana de zao
fiangonana manaiky asa, fiangonana manaiky hijoro ho vavolombelona. Afaka malala fatatsika tsara ny tantaran'ilay Virginy dimy adala sy Virginy dimy endry momba ny solika. Eny afaka malala tsy ho fiangonana variana isika, fa fiangonana manaiky anompo mba hirehitra mandrakariva ny jiron'ny fiangonana mba ho fahazavana zao tontolo zao. Jesosy ny temana hoe ianareo angeny fahazavan'izao tontolo zao, satria ny fiangonana eto no oala ny boky ny Apokalipsy amin'ilay fanaovan-jiro volamena 7. Engany afaka malala fanafo amin'ny asan'Andriamanitra ianao, engany enao tia fiangonana, engany enao tia ny asan'Andriamanitra tanterahina ao amin'ny fiangonana. Ny asan'Andriamanitra tanterahina ao amin'ny fiangonana dia zao isika ny solika, ny fanoloran-tenantsika, ny fitiavantsika, manaiky antoka ny fiangonan'Andriamanitra, manaiky iaro ny fiangonan'Andriamanitra, sarobidy ampianatanan'Andriamanitra ny fiangonana. Fa iza ny solika? Iza ny fanoloran-tenako, ny fahafoizako, ny fitiavako, ny faneretrenako, ny fahasoavana omena reny ny solika. Alahelo afaka malala engany eo fanaovan-jiro volamena mandrakariva isika ka tsy ho faty ny jiro fa hanazava izao tontolo zao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay manazava aminay fa ianao ny mpiaro ny finoanay. Miandany aminay mandrakariva ianao. Ary ianao no manome ny hafatra sy ny filazantsara torianay sy ambaranay. Tompo, sarobidy eo masonao ny fiainanay. Mivavaka izay tompo. Tehirizo mba hahatsiaro fa sarobidy sy sarom-piaro aminay ianao. Ary tianao ny andehananay amin'ny fahamasinana mandrakariva. Tianao ny andehananay amin'ny fahatsarana tahaka ny fahatsaran'ny fanaovan-jiro volamena. Tompo hamasino azy rahay. Ary raha mandalo zavatsarotra izahay, raha mandalo fizan-toetra ny fiangonana, dia ampaherezo ataovy mahatoky fa sarobidy eo masonao. Azaviranao izarazara ny fiangonana, fa ataovy tokana mandrakariva na dia maro aza, dia tsy ary fa iray ihany eo anatrehanao satria tokana ianao Jesosy zay namonjy sy nanafitra ny fiangonana. Nampaherezo ny fiangonanao tompo amin'ny azakazaka tanterahina isan'andro ho vavolombelon'ny fitiavanao naiza misy azy. Mametraka ny fiainan'ny fiangonana misy anay tsirairay avy eo ambany fahasoavanao zahay ary ho fiangonana vavolombelonao ane, ny fiangonana ibeazanay, hanimponay ianao. Saotra Jesosy. Amen.